avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Assurance Art, Timampoltona ni lanao. Manolotra anao ny vaovao. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. ohatra ho any rehetra amin'ny fitantanana mangarara sy mifanarandalàna ny faneken'ny filohampanjakana hosavaina teny vato rehefa hiazo any Abu Dhabi omaly ho n'olom-pirenena sy ny mpanao politika manoloana ny resabe momizay. Mamita hiraka eto Madagasikara ireo solotena maharitra ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Ny fomba hitohizan'ny fanohanana amin'ny Madagasikara amin'ireo fandaharana asa fanarenana ny toekarena no nisongadina nandritra ny fionany. Isitraka tambikarama ireo mpiasam-panjakana ary averina ny fanajana ny zon'izy ireo araka ny voarakitra anatin'ny satakabe ny mpiasam-panjakana ho ministera-pia indrindra manoloana ireo ayahin'ireo mpiasam-panjakana misotro ronono. Zazavavy telo taona sy tapany no naolany Sakaizandreny ny tao Aranta Mahajanga. Lehilahy roa amby 30 taona ty fantatra fa navandozy ity. Any Iran, tafiakatra 100 mahery amin'izao fotoana ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana namony ainy. Ray alina ireo voasambotra 7 andro ny isian'ny etsim-panoherana ny fitondrana tany an-toerana araka ny tatitra farany. Ny antsiprian'izay. Akafaliana trano tomboka lasy tongo vavy no hitsidiany indray ny tokantranao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalamba avao manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay. Anokafantsika ny fiarahana nanome ohatra tsara ho an'ny rehetra amin'ny fitantanana mangarahara sy ny fanarahana-dalàna eto amin'ny firenena ny faneken'ny filoham-panjakana hosavaina teny amin'ny serana ny mpiara-manidiny vato omaly ho n'olom-pirenena nanaovana fanadiadiana androany ankilan'izay fampisaintsainana ho an'ny manam-pahefana amin'ny tokony anekena hosavaina ihany koa ny afatra tiany filoham-panjakana ampitaina ho ny mpanao politika tamin'ity andro an'ity. Ny antsiprian'izay. Nanaitra ny mpanara-baovao ary niteraka fanehoan-kevitra maro tao amin'ny tambazotra sosialy Facebook ny fisavan'ny mpiasan'ny fahadiseranana ny entan'ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael Omaly teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato raha izy andeha ho an'ny Abu Dhabi hanatrika ny fivoriana iraisam pirenena. Ho an'ny hevitry ny olo-pirenena manome ohatra sy modely tsara ho an'ny rehetra indrindra ny tompony andraiky fanjakana ny faneken'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ho savaina toy ny olo-pirenena. Ninina place namkla atao immunité sélective be mihitsy zavatra io. Zany hoe tsy misy lapiny zany immunité ohatra hoe tsy haiko le milava amin'ny teny gasy zany e. Fa io zany arakaraka le zavatra io. Ohatra toe raha misy doute hoe fitsalasalana mety hanao trafikana volamena na ohatran'izany tokony savaina daholo e. Fa raha hita hoe mandeha normal izy arakaraka le ordre de mission koa mila savaina foana e. Satria matetika moa antsika hatramin'izay le mpitondra ireny no tena manondrana ny arenantsika dia tsara reny fisavany ireny rampoko zany mety reny ohatra ho an'ny mpitondra rehetra zany iny hoe fahatsady fampitandremana iny zany osany hoe tandrema manao aferafera fa tokony azo savaina daholo ny olombelona satria samy malagasy tsika. Matetika anie izy le zareo manam-pahefana ny tena manao le afera-maina fa tsy tsika olona tsotra tsika tsy sahany ireny satria tsika tsy maintsy savaina fa zareo tsy savaina dia afaka manao afera izy. Satria ohatra ny olona rehetrarehetra ihany zany hoe zay mandeha dia savaina. Zay zany hoe olona rehetra fa raha tokony izy zany raha filoham-panjakana tsy savaina. Nizaniza zany zay mandeha dia savaina izy satria hoe mitondra zavatra sa ahoana. Ho an'ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika tsy tokony ho savaina ny filoham-panjakana na ny filoham-pirenena raha ny lalàna iraisam-pirenena saingy misy ny afatra tian'ny filoha ampitaina ho an'ireo manam-pahefana malagasy ny Tranga Omaly manoloana ny resam-pivoizina amin'ny aya momba ny fivoahany ny harem-pirenena makany ivelany. Mety mahatonga an'ireny satria naindehibe ny feo
hoe tamin'ny alalana olona manam-pahefana samihafa no namoahana ny re-pirenena teto amintsika zay ve zany sary anankiray tiany filoha-pirenentsika avoaka aloha amin'iny filohantsika iny atokisantsika iny fa mety misy a communication politique tiany asa eo am'ireo mpiara-miasa ireo na nydoanina hoe tokony hosavaina eo daholo rehetrarehetra fa za tsy mino an'izany hoe itoy ary tsy de makatsitraka loatra an'izany hoe itoy ohatr' zany satria manana ny sata amin'ny fe azy manokana zany filoha-pirenena zany betsaka ny feo mandeha ozy ava za sy nahatrika teo na député io na ministre io sy ny sisy satria tsy savaina mihitsy eny a nefa to sanatriny zany ony reny olona reny manaroatra an'izany de eo zany mandanjalanja ny fitonam-panjakana hoe izy ary a ny ahoana ny lalàna ny fe an'izany nanambarany teo anivo ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara fa no savaina toy ny olom-pirenena ny filoha-mpanjakana araka ny lalàna velona na dia manana ny lalàna amin'ny fe azy manokana araka ny mahafiloha-mpanjakana azy raha tsy aivina efa nanome ohatra ny amin'ny tokony anandratana ambony ny teny malagasy ihany koa ny filohan'ny fanavaozana raha ny vahiny tamin'ny fahitalavitra frantsay ny taona 2024 lasa teo rehefa nanainga omala ny filoha-mpanjakana dia nigadona tamin'ity androanyity ka nosokafana androany ihany koa tany Abu Dhabi ny herinandro ny fampandrosoana Lovenjafy 2024 izay andraisana firenena maro maneran-tany anjara isa mandray anjara amin'izany Madagasikara ka ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonely Arandriany Irina Mikael no mitarika ny délégation fanodinana momba ny angovo no isan'ny ivoly lahadinika amin'izao fivoriana zao ho ny mpikarakara ka andrasana izay vokatra ho an'ny firenena malagasy ao anatin'izay ny Antsipriana nosokafana androany tany Abu Dhabi ny herinandro ny fampandrosoana Lovenjafy 2024 izay andraisan'ny firenena maro maneran-tany anjara anisany mandray anjara amin'izany Madagasikara ka ny filohan'ny fanavaozana kolonel Arandriany Irina Mikael no mitarika ny délégation na malagasy any an-toerana marina fa fionana iraisam-pirenena karakarain'ny vondrona Masdar sanga neran-tany amin'ny sehatry ny angovo azo avoaziny ity totosaina any Abu Dhabi hatramin'ny 15 ny volana janoary ity ny fanodinana momba ny angovo no tena ivo ny lahadinika amin'izao fivoriana izao ho ny mpikarakara ka andrasana izay vokatra ho an'ny Madagasikara azo ataony mandroso sady miaro ny tontolo iainana ho inona mbarany hinandritra ny fandraisam-pitenenana avancer dans la protection de l'environnement azo atao ny mampandroso sady miaro ny tontolo iainana fa mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fahafana misitraka angovo fantatrareo fa nahatonga ny olana politika tany Madagasikara tamin'ny taona lasa io tsy fisitrahana herinaratra sy rano io arak'izany olana io ary apetraka ny fanamby fa azo atao ny miohatra amin'izany isy ny fampandrosoana amin'ny alalany fampitomboana ny famokarana angovo miara-manaiky isika fa tsy hisy fampandrosoana raha tsy misy ny angovo ny herinaratra ka amafisiko fa azo atao no mampitombo ny famokarana angovo sady mikajy ny tontolo iainana ny tsy ampiatra izay dia ny fahaiza mitarika sy ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa ampitomboana ny famokarana angovo fantatra fa mampiasa vola betsaka any Afrika ny Émirats Arabes Unis ao anatin'izay fampitana amin'ny angovo azo avoazan'izay ary iaraha malala fa isan'ireo nampiasa vola tamin'ilay $4.5 ho an'ny Afrika i Émirats Arabes Unis ary tianay raha misitraka amin'izany fanohanana izany ihany koa izahay hita ny Émirats Arabes Unis amin'ny fampiasam-bola fa fanirinay ny ahampiara-momba nantoka maharitra azy arak'izany ny ataonay dia ny fampianana ireo angovo termika ary ny fampitomboana ny angovo azo avoazana irosona ny hybridation ary fanirinay ampiasan'ny Émirats Arabes Unis sy ny Mazda ny fahaiza manao ny amin'izany fantatra ihany koa fa isan'ireo fitaratra sy manana ny mahizy azy eo amin'izay transition énergétique izay eo amin'ny fotodrafitrasa sy ny sisa ka ararotinay izao fiara-miasa izao ampandrosoana ny Madagasikara eo amin'izay famokarana angovo izay On souhaite profiter de ce partenariat pour développer Madagascar pour avancer dans la transition énergétique aussi. Akoatra ny filoha-mpanjakana mivady olona folo-monja no mandrafitra ity délégationna ity ka minisitra ny 5 ary taleo anivo ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika 10 hafa akoatra izay nampahafantariny taleto serasera eo anivo ny fiadidina ny fanavaozana araka ny hita ao amin'ny fampitambavao amin'ny tambazotra serasera Facebook izay no mero mpikarakara ny ADSW 2026 ao Abu Dhabi tapi miloko manga no navelatra andraisany filoha malagasy sy ny vadiny satria ny tapi miloko manga no mariky ny fanajana ambony indrindra
Mamita iraka eto Madagasikara ireo solotena maharitra ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny fomba hitohizany fanohanana amin'ny Madagasikara amin'ireo fandaharana asa fanarenana ny toe-karem-pirenena no isan'ny songadina nandritra ny fionana azo antoka ho ny mpamakafaka ara-toe-karena fa ny fanombana n'ireo ezaka natao ahafahana manony fiarah-miasa no isan'ny songadina nandritra ny fionana tojondrina tahiry no mitaditra ny antsiprian'izay. Tonga niona tamin'ny fitondrana malagasy ny délégation ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI isan'ny niona tamin'izy ireo ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta inona fa tsy nivoana tamin'ny fifanekena nisy teo amin'ny rotonta ny fionana hoy ny mpamakafaka ara-toe-karena Serge Safmaova ny tombana sy ny fitohizan'ny fiarah-miasa indrindra mahakasika ny FEC sy ny FRD. Ny FMI moa zany azy ny cadrage macroéconomique no zava-dehibe ao anatin'izay zany hijery zany zareo ny resaka hoe mifirindra ny fidiram-bola mpanjakana sy ny volalany hoe na hoe recette et dépense zany. Ny FMI ny regleny azy dia tsotra rehefa misy zany famoaham-bola dia tokony misy koa zany fidiram-bola aiza hoaiza zany ny solo le fidiram-bola raha nisy famoaham-bola ny ohatra tamin'ny fifanarahana nisy teo aloha. Io mission io zany araky ny teneniko tao hoe anao tombatombana hijery ny zava-misy ry zareo hoe inona ny zava-misy ankehitriny eto a Madagasikara dia miakina amin'izay toy amin'ny programma. Ity ny dingana voalohany nanaovan'ny FMI fifanankalozan-kevitra tamin'ny gouvernemanta ny fanavaozana ka nampahafantarina azy ireo solo-dalana ary ny lara-pahamehan'ny ny gouvernemanta ny fanavaozana sy ny fahavononany anoho ny fiarah-miasa ho fanarenana ny toe-karena malagasy ho ny premier ministre araka ny vaovaon'ny voaka. Inona moa zany ilaina ny FMI raha mivola kapobeny ane amin'ny FMI atsika ane tsy dia tena hoe ngeza be na hoe FEC na ny FRD zany rehefa atambatra tsy dia tena hoe ngeza be fa izy manokatra ny ataontsika hoe lalam-bola iraisam-pirenena izy zany mameno signal hoe crédible na tsy crédible amin'ny politika macroéconomique à Madagascar zay zany no mahatonga atsika hoe tsy maintsy mifampiresaka amin'ny FMI. Nojerena izay fomba hitohizan'ny fanohanana ny FMI any Madagasikara amin'ireo fandaranasa fanarenana ny toe-karem-pirenena hoy ny primature marika efa tafaverina ny fahatokisan'ireo mpiara-miasa sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara ary mazava tsara amin'izy ireo ny fanovana takiny ny malagasy. Nanotrina ny premier ministre nandritra ny fiainana teo amin'ny rotonta ity ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Miresaka an'izay vaovao ny toe-karena izay hatranisika nankatoavin'ny solombavam-bahoaka Amerikanina ny volavolan-dalàna momba ny fanitarana ny AGOA mandritra ny telo taona. Zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fanapahan-kevitra izay midika fa miverina ny fitokisan'ny Etazonia ny firenena malagasy ka tokony amafisina ny adisisika andaniny lo olona Amerikanina ity volavolan-dalàna ity raha ny faneho-kevitra samihafa rina fitiavana. Tawarin'ny adisika nataon'ireo firenena afrikanina mpisitsaka ny fandaranasa AGOA anisan'izany i Madagasikara nolanin'ny anteny ny solombam-bahoaka Amerikanina no tanterana tao Etazonia omaly ny volavolan-dalàna momba ny fanitarana ny AGOA nandritra ny fivoriana no nampisehoana ny vokatry ny latsabato nataon'ny solombam-bahoaka avy amin'ny antoko politika rotonta ka nankatoavin'izy ireo ny fanitarana ny AGOA mandritra ny telo taona. Izao fanapahan-kevitra izao dia manamafy fa mpiara-miombonantoka azo itokisana i Madagasikara eo amin'ny fifandraisana ara-baritra amin'ny Etazonia ny karo-baolana ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny fametrahana ny fanovana sy ny fandrindrana nataon'ny gouvernemanta ny fanavaozana hoy ny fampitam-baovao eo anivon'ny primature. Fandresena lehibe izao dingana vita amin'ny ezaka amin'ny fanohizana ny AGOA hoy ny filohan'ny groupement des entreprises franches et partenaires de Madagascar na ny GFP 5,000 tohizana trano ny adisisika ahafahana mandresy lahatra an'ireo loolona Amerikanina handany indray ihany koa ity volavolan-dalàna ity. Raha ny mission zany dia efa ny troisième mission zao no lasany hiady hevitra sy handresy lahatra n'ireo sénateur amin'izao ora tsika miteny zao dia anisan'ny fandresena lehibe zany zay fa eo koa zany mety ho zavatra ho takin'ny Amerikanina satria arak'ireny zavatra hita isan-karazany ireny dia ny Amerikanina dia izy aloha no mandeha voalohany. America first hozy ny filaza azy dia eo tsika mahita azy fa tena zava-dehibe antsika koa ny fitohizan'ny AGOA. Tokony hovan'ny fanjakana ireo olana sedrain'ny orinasa raha tiana ny ampiroboroboana ny lafi ny ara-toe-karena. Aty amintsika zao mbola
avela mamokatra ve ny orinasa sa tsy satria misy lalàna maromaro misy zavatra maromaro tokony hovan'ny fanjakana eo indrindrindrindra ohatra ananany orinasa afakaba maro trosa efa ho 1 milliard ny fanjakana momba ny resaka TVA tokony averina afahana manao investissement afahana madony karama mampiasa tokony ho azavaina tsara hoe inona marina ny tena lalàna mifeny orinasa afakaba misy lalàna mifehy zay fa tohatra ny efa miparitaka be ny ihany izy dia tsy mazava dia miovaova be ny ihany dia miova le visibilité ka manena ny fifampatokisana sy ny rispo anao investissement. Jeivina tapitra tamin'ny fahatelopolo ny volana septambra 2024 lasa teo ity fisitrahany ny firenena afrikanina ka anisan'izany ny Madagasikara ny tetikasa AGOA ity ka ny antony fanondranana sy ny famarotan'ireo orinasa ny entana makany États-Unis. Ho an'ny Madagasikara ireo orinasa mamokatra lamba ny vokatry ny fambolena ny lavanilona no misitraka ity fandarana sa AGOA ity. Andalo hodin'ireo olona Amerikanina indray ity volavolan-dalàna momba ny fanitarana ny AGOA mandritra ny 3 taona ka miandry ny fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo ny toy ny AGOA. Andrasana miankina amin'izay fanapahan-kevitra izay araka izany ny toy nyty AGOA ty fa mikasika ny sehatra tsy miankina ovana miainga amin'ireo fakahan-kevitra nataon'ny ministera ny olana sehatra tsy miankina ahafahana mametraka vahaolana maritra ho ny tale jeneraly ny sehatra tsy miankina eo anivon'ny ministera ny indostria sy ny sehatra tsy miankina androany fakahan-kevitra momba ny sehatra tsy miankina izay nofaranana tamin'ity androan'ity rina fitiavana. Isan'ny olana songadina sedrainy sehatra tsy miankina ny resaka lalàna izay misy mifanipaka ny tsy fahampian'ny famatsim-bola ny tsy fanomezan-danja ny vokatra malagasy eo koa no vesatra amin'ny etra sy ny abalaina amin'ireo orinasa eo anatrehan'izay ny roso tamin'ny fakahan-kevitra avy amin'ireo sehatra tsy miankina ny ministera ny indostria sy ny sehatra tsy miankina ahafahana mametraka vahaolana madipaika mifanaraka amin'ireo olana ireo tanjona ny fampiroboroboana sy ny tontolon'ny indostria sy ny sehatra tsy miankina. Ny fakahan-kevitra rehetra tany aloha tsy avela sanatria hoe ho matimomoka na ity fakahan-kevitra ity fa tena misy fanaraha-maso ny amin'ny fanatanterahana sy ny amin'ny hoe hitondrana vahaolana ny amin'izay olana sedrain'ireo secteur privé ireo. Misy zava-dehibe tena atao aloha zao dia manao an'ilay atsotsika hoe diagnostic na état des lieux ny zava-misy dia rehefa mivoaka eto zany ny hevitra dia hita eo hoe aiza ho aiza amin'izay ny tena hanapitsika an'ireo secteur privé ireo fa nefa fantatra dia sahirana izy ireo ny amin'ny resaka lourdeur administrative sahirana izy ireo amin'ny resaka etra sy vola aloha amin'ny any amin'ny fanjakana sahirana ny amin'ny resaka famatsim-bola sahirana amin'ny resaka énergie sy ny fitaterana zany rehetra zany aloha dia izahantsika vahana daholo. Nandritra ny 3 herinandro no nanatotosany ity fankakevitra ity ka nofaranana androany izany harovana ao anatin'ny antotan-kevitra ireny fakahan-kevitra rehetra voangina hoentina miatrika ny fikoanan-dom-pirenena natoekarena ho ntaterahina amin'ny herinandro ho avy izao. Isitraka tamin-karama ireo mpiasam-panjakana ary averina ny fanajana ny zon'izy ireo araka ny voarakitra anatin'ny satakabeny mpiasam-panjakana. Ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay nitondra fanazavana mombizay aiay ireo mpiasam-panjakana misotro ronono izay onona saina no mitatitra ny Antsipriany. Efa nisy ny lalàna fa tsy najaina sy narahana zany raha tsy ilaza afa-tsy ny lalàna momba ny satakabeny mpiasam-panjakana ka nahatonga ireo olana samihafa ny verimberiny na ho an'ireo amperinasa na ireo efa misotro ronono. Manoloan'io nanambara ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa averina ny fanajana ny lalàna sy ny izo ny mpiasam-panjakana anatin'izao fanavaozana izao. Ny fitondram-panjakana ankehitriny kosa nefa dia niezaka mamerina izany zo ny mpiasam-panjakana izany ka mandray fanapa-kevitra ny andoha izany mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery ka naverina amin'ny fomba fikajiana araka ny lalàna izany hoe karama fototra mpina tamin'ny karama mpina fanampiny ary ampitomboana 12 volana. Marina fa efa noraisin'ireo mpiasam-panjakana misotro ronono ireo ny karama fototra 12 volana fa ny elanelanelany kosa izany hoe tamin'ny karama ny ampy fanampiny ampitomboana 12 volana no sisa tokony ho aloha. Noho ny fetran'ny teti-bola 5 sy 4 anefa dia 2 volana ihany
no afaka nalohan'ny fanjakana atreto fa ny ambiny kosa dia kasaina ho alohatsikelikely manomboka amin'ity taona 20 sy 20 ity. Marina fa ho an'ireo mpiasam-panjakana efa nindaosy ny fahafatesana dia afaka sitrahan'ny mpandova na koa entanina izy ireo hanantona ny sampandara misahana ny karama sy ny fisotrondronono. Tsy voatery hitovy ny vola raisy ny mpisotro ronono fa araky ny firafitry ny tambon-karama noraisina nandritra ny asa natao miankina amin'ny sata amin'ny fe ny mpiasam-panjakana tsirairay. Iverenantsika vetivety ny faneho-kevitra mikasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Mila petraka ny satany fanavaozana ho ny fikambanan'ny minisitra sy ny parlemanta teo aloha na ny AMP raha nanao fanambarana tamin'ity androan'ity. Tokony horavana ihany koa ireo rafitra niteraka olana sy nampahanitra ny firenentsika araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Ka eto Andriatsilavo. Asa mafy no miandrantsika ahafahana amiroso amin'ny fanovana sy ny fanavaozana hoy ny fikambanan'ny minisitra sy parlemanta teo aloha raha nanao fanambarana miaraka tamin'ity androany ity. Angatahana hoy izy ireo ny fametrahana ny satany ny fanavaozana, ialana amin'ny famiravirana sy ny fampahatrana ny firenena, irovana ny tombontsoa eo ambonana sy ny aspirenena, hanafoanana ny fanararaotapahefana sy ny fanodikodinana fananam-bahoaka sy are-pirenena, ho fitantanana araka ny lalàna sy ho fanamafisana ny firaisampirenena ary ny famarina toeran'ny fanovana. Araka izany nanolotra sosikevitra izy ireo. Voalohany fametrahana satany fanavaozana satria mila petraka ny satany fanavaozana amaritana ny fitantanana izao vanim-potoana izao. Mila raisina ireo fepetra hitondra fitoniana sy filaminana mba ahafahana mamokatra. Mila verina ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy eo amin'ny tompona ndraiky fanjakana sy ny vahoaka. Mila ampifandanjalanjana ny fisolohan-tena isamparitra sy eo amin'ny lahy sy ny vavy anivon'ireo tompona ndraiky fanjakana. Mila fandrindrana ireo ambaratonga pahefana isan-tokony. Ravana ny antenimeran-doolona sy ny antenimeram-pirenena hoy ny AAMP. Ravana ihany koa ny fitarana avo momba ny lalam-panorenana, ny fitarana avo, ny CENI, ny CNIDH, ny ACDDED, ny CFM ka androm-panjakana sy rafitra hitantana ny fanavaozana no atsangana. Ohatra amin'izany ny antenimeram-panorenana na ny assemblée constituante. Atsangana ity farany izay tokony ahitana ireo hery politika miorina ara-dalàna, mifidy ny lalàna sy manaramaso ny gouvernemanta ary manomana ny lalam-panorenana vaovao no andraikitra izy ireo. Antenimeram-panavaozana, Assemblée de la Refondation, ireo olobe sy tanora isamparitra ary solotena ny firaisamonim-pirenena no mandravitra azy ity akoatra n'ireo mpanao politika. Mifantoka bebe kokoa amin'ny vondrom-bahoaka-paritra izy reto sady mifidy ireo lalàna sy manaramaso ny gouvernemanta. Fitsarana avy ny fanavaozana, Haute Cour de la Refondation, sy fitsarana tampony, Cour suprême no mife ny fahefam-pitsarana. Vomera maleo tena no isahana ny fifidianana. Ampiatra ireo toromarika natolotra ireo mpanaramaso ny fifidianana ny fanesy tany aloha. Mikasika ny fikaonan-doha-pirenena nanamafy ity fikambanan'ny minisitra sy parlemanta teo aloha ity fa tanterahana miainga eny fotony izany ka atao mangarahara sy misokatra amin'izay rehetra maniry andray anjara ny fikarakarana ka isan'ny foto-kevin-dehibe ny fizaka-tena ny faritra na ny faritany, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampiavana-pirenena. Famoroso amdingana fanafarana ny vaksiny fiarovana ny aretina nendrana rajako ny fitondram-panjakana. Ankoatrizay efa nisitrana ihany koa ireo marary hoy ny minisitra ny fahasalamam-bahoaka Gabain-Loa. Ankoatra ny fametrahana ny sakana ara-pahasalamana sy ny fanokafana ireo fohy be, fandraisana antanana ny tranga sy ny fandrindrana ny fivoarana valinaretina Mpox eto Madagasikara, nomena fiofanana avokoa ireo mpiasa ny fahasalamana ahafahana mifehy ny fiparitaha ny valanaretina hoy ny minisitra. Amin'izao eo ampanomanana ny fomba anaovana ny vaksiny ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana. Raha mikasika ny vaksiny manokana no asianteny dia efa miroso amdingana amin'ny fanafarana izany moa ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miombonantoka
ka ho ataontsika voalohany isitraka amin'izany ireo marefo sy ny mpiasan'ny fahasalamana. Hatreto aloha dia misy maromaro no efa sitrana ary efa maro koa no andalam-pasitranana. Amafisina trano fa azo soroina sy tsaboana tsara ny aretina mpox. Araka ny antotany safarany mikasika ny trangana valina aretina mpox eto Madagasikara, raha nitatitra ofisialy momba ny fivoaran'ny valana aretina, misy 700 ny tranga voarakitra hatramin'ny 17 Desambra 2024 nidirany teto amintsika. Amafisina hatrany ny fepetra fisorohana sy fiarovana tsy hiparitahana aretina hoy ny fanazavana tompon'andraikitra ara-pahasalamana. Andraikitrao, andraikitsika ny fisorohana ny ady amin'ny fiparitahana ny nindrandrajako hoy ny fanentanan'ny ministera. Nanamafy ny ministra fa azo tsaboana ny mpox ka entaniny ny tsirairay hanatina ny toeram-pitsaboana na ampandre ny mpitsabo rehefa misy tranga mampiahiahy. Fa tsy mbola nahitana trangana nendrana rajako hatreto tena ny tompim-piantsona ny fahasankarana na efa miparitaka amina toerana maro aza ny aretina amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy miverina mametraka fipetrasakana toy ny tamin'ny fotoanan'ny Covid-19 ankilany tompim-piantsonana hisorohana ny fianaky ny nendrana rajako ary isan'izany eny amin'ny fahasankarana. Ampitantana eny an-toerana izay mitady fiarah-miasa amin'ny fanjakana manoloan'izay. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Ny fiara zay tonga avany amin'ny faritra na mpandeha tonga avany amin'ny faritra ka hitododo eto, ohatra aloha hoe avany Mahajanga izy tonga eto dia hitododo amin'ny Fianaratsoa ary ho an'ny Sud-Est ny tena be dia be amin'ireo dia tonga eto dia iny aloha ilay fepetra fanarahana ny teo hoe manasa tanana gel désinfectant. Fa ny tomobile avany amin'ny faritra indray miakatra avany zay mitododo makaty Antananarivo ka mitoby eto aminay eny eto Fahasankarana dia manomboka izao zahay dia tsy avelana ivoaka aloha fa ataonay manasa tanana dia ataonay manaraka ny geste barrière rehetrarehetra dia anotaninay oaizazoaizinareo dia rehefa tsy salama moa izy dia miainga mafana hoditra izy dia alefanay any amin'ny tompom-pahasalamana vetivety dia mangataka tanteraka amin'ny fitondram-panjakana zay ministera amin'ny fahasalamana ho tonga ety amin'ny toerana ety amin'ny gararoteran'ny tompo-piantsona amin'ny Fahasankarana mba hifanolotanana aminay, hifanolotra hevitra aminay satria fahasalamana ny resahana eto dia izy manana tena traikefa be dia be amin'io. Tsy tokony atao ely zay fa amin'ny herinandro ity izy dia tokony mba ho tonga ety aminay hitafatafa aminay eto ny solotena fahasalamana. Tonga tao anatin'ny fotoanany dokam-barotra vetivety sika mbola maro ny fanadihadiana sy vao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny tranga mpiara-monina tao Aranta Mahajanga mikasika ilay zazavavy kely. Telo taona sy tapany naolany sakaizan-dreny teo ihany koa mahakasika ilay tovolahy 7 taona maty ny antony teny ambony hazo ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka amin'ny ary. Cosmos ny fankalazana ny Noël goavana indrindra ho amin'ny serviteta rehetra manomboka ny 3 Desambra 2024 hatramin'ny 20 Janoary 2024 dia mandray sanjara avy hatrany amin'ny super tombola loka zato Pangestat loka voalohany dia felan-tsasatra ho an'olon-droa iantoana tanteraka any a Dubai. Loka faharoa TV TCL 85 pouces. Loka fahatelo réfrigérateur side by side. Loka fahaefatra salon complet. Loka fahadimy moto 5e. Loka fahaenina hatramin'ny fahazato dimy amby sivifolo bon d'achat zay total 30 tapitrisa ariary. Mahafinaritra kosa Cosmos. Cosmos, votre partenaire de confiance. Découvrez la nouvelle gamme Blue Net destinée à l'hygiène de vos mains, formule antivirus adaptée à vos besoins, gel main et solution hydroalcoolique Blue Net désinfecte sans rinçage. Le savon désinfectant permet un nettoyage optimal de vos mains grâce à la propriété de l'aloe vera. Vos mains seront douces, hydratées, légèrement parfumées. Blue Net vous aide à vous protéger des maladies virales. Il existe plusieurs formats, Super Maxi 5 litres, Maxi 1 litre, Medium 300 ml. Gel hydroalcoolique Blue Net Dynamite.
akoriabe avy amitsika manakarytoa rong tranombarotra lehibe indrindra eto Madagasikara ampitan'ny kara inversion de pôle tanambao izy zany ao fanaka TV speaker finday électroménager solosaina imprimante outillage fampiaingona tragno fikarakarana volo moto bisikleta tuktuky kilalao ao amin'ny Cosmos avao koa ny entana fatadaza originaly service après-vente azo antoka fanaterana mamaim-pona garantie hatramin'ny 2 taogna misy promotion fanokafana ny lakamisy 12 hatramin'ny 17 janoary misy fiainam-bidy hatramin'ny 17 isan-jato amin'ny entana sasany. Cosmos, votre partenaire de confiance. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus, inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Tonga indray ity taom-baovao. Izaraina ihafaliana aminao, bebe coucou. Ampifandray anao amin'ireo olona akaiky anao. Naiza naiza, amin'ny fotoana rehetra. Zay atao miasa dia vonina hatrany ampiainanao fotoana miavaka miaraka amin'ireo olona akaiky anao ka amin'ny taona 2024 ataovy iasa. Ireo zava-baovao ara-teknôlôjia mampifanakaiky antsika. Mikasika ilay fanolanana atao mahajanga no anokafantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Sakaizandreniny ihany no nanapatra ny filany tamin'ilay zaza 3 taona sy tapany. Nandritra ny fialan-dreniny maraina tao an-trano tao aranta mahajanga. Lehilahy 2 taona zao navandoa zao Christian Andriamery Kolomajanga. Zazavavy kely 3 taona sy tapany no niharan'ny fanolanana nataon'ny lehilahy Sakaizandreniny ny faha-telopolo ny volana Desambra 2024 teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Mipetraka ao Ambalahongo, fokotanin'ny Aranta faritra faha-5 ireto fianakaviana ireto. Ny fialan-dreniny maraina tao an-trano handeha hivarotra trondro no nanararoty n'ity lehilahy miaraka amin'ity nanaovana filan-dratsy tamin'ilay zazakely. Ny reniny nandeha mivarotra dia ny zanany nandeha tao an-trano fa zay moa natory dia avy eo izy io niditra tao natory satria izy moa manaraka ny zanako ao dia zay tsy manam-po ary tsy ampozinay fa rehefa maraina ny andro lasa reo zaza reo nandeha amin'ny papandreo any satria papandreo andreo misakafo maraina hariva lay mamany ohatr'izay foana isan'andro dia avy eo rehefa nalay mamany tany izy dia namaly zaho izy tsy andeha any mama fa maninona ratsy saina vatinao dia rehefa avy eo zany teny amin'ilay zanako hoe ataovy aketo zanaka anao fa matoa misy zany tsy maintsy hitatsika eo foana conséquence ny zany fa io tsy maintsy mandeha raha ohatra ka misy tokoa zany fa resa jaza zany fa jereo aloha savao aloha izy dia raha ny savana azy io mamany io mbola tsy nahita zavatra hoe hafahafa zay dia zay koa moa tsy dia fanaonay le manendrikendrika dia lasa ohatra hoe variana zany zay dia rehefa tena tany amin'ny papany izy 2 jours natory tany amin'ny papany après 3 jours natory tany papany tany eo donc zany eo amin'ny 6 jours eo nitrangany le nana satria lavo zaza kely io izy lavo avy amin'ny fanary iny
dia nitranga le nana avy eo dia ozy a satria monany maraina le ramose dia efa lasa dia ozy a tamin'izany koa hoe io a fa lasa le lehilahy satria zazakely ty nanontanianao anao nefa no a atsika variana ohatra ny azo fandrekirekena ho atsika nefa n'izy eo fa lasa olona manodidina no nanao fanerana tamin'ny hainao manjery teto Mahajanga nandritra ny fandaharana azony rehetra ndraisana anjara mivantana ifampizarana ny zavamisy mandalo amin'ny fiarahamonina eny ka io no nanaovan'ny mpitandro ny filaminana ny fanamarinam-baovao miampy ny fitarainana natery ny fianakaviana manoloana ny abibina nataony ity rangahy ity olona tsara sitrapo no nansiany allemand ny nanao fanaira tamin'ny fahita lavitra ny laza fa miarandoza ilay zazakely dia nandray fepetra ny polisy pirenena fa avy hatrany dia nisambotra ny nahavandoza dia ary ilay zaza kosa dia noentina tany amin'ny centre vonjy teo eo rombo 30 taona ity lehilahy nan'olan-jaza ity mpanarato ny asany izay vao iray volana monja no nisaika izany tamin'ny renin'ilay zaza ka efa nahiditra amponja vonjomaika taorian'ny fahavitany ny fanadiadiana nataon'ny sampandraraha miahiny zaza tsy ampitaona eto anivon'ny komisaria central ny Mahajanga tovolahy 7 taona tsy misy pahalala no hita faty ny antony ambony anjo amoron-dalana miazo ny jardin d'amour Mahajanga andrasana ny fanadiadiana izay ataony mpitandron'ny filaminana mahakasika izay afantarana ny zavamisy marina momby ty raha ty any antoerana rano fanoekevitra netiny ireo nahita ny tranga Christian Andriamieratra vatana efa mangatsika ny hantona ambony hazo no ny fampiantsony ireo mipetraka manodidina raha nahatsikaritra ity tovolahy ny hantona ambony hazo ity tazanina avy ety ambony goudron ny toerana misy an'ilay hazo tsy lavitra ny jardin d'amour ny Mahajanga sinoa Jean Sénéolin teraka tao sambava sahabo ny 7 taona izy mbola tao anatin'ny posiny karapanondro pirenena miaraka amin'ny finday kiropoka ny manodidina nampandreny tompona ndraiky mpanjakana za moa zany boka maraina ty dia nandeha nidijavatra tary ambony tary dia za miverina avy any misy le pakana rano tazona borne fontaine ry niantso anaha hoe avy koa nanao izy izy fa misy inao avy koa nanantona teo rehefa mivorivory teo dia reo amizay ny tena minakay ao misy olona namony tena fa tsara tsonao président avy koa dia ndeha mivira docteur Sainte koa makaikinay eo fa izy efa lasa miantso anazy dia farany le zanany miara-miasa aminazy io zany natsoka dia ao misy olona namony tena ao miantona ao zay koa mijotso taty zay sy le zanaka ny docteur Sainte iny za amizay niantso amin'ny président amizay dia izy koa miteny hoe tsozy izy miantso polisy koa tsika izy hoseny zany dia zay amizay zay tonga teo polisy tonga izy koa miteny hoe mbola misy olo hafa tsy fa docteur Sainte izy mivory zay tsy mahafantatra anazy aloha sasany teny hoe chauffeur bajaj tsy haiko tsony tena marina aminazy tsy mahafantatra tsy dia olona mpandeha aminay aty ny zava-misy zany le debanay atony nahita anazy voaloha dia za mipetraka ambony eo dia natsony andaova misy zavatra hafahafa dia nijery mantsy efa iny ihany tokotokony tampetra tsy haiko tamin'ny valy sasany eo angambiny ny antso natao tamin'ny reniny no nahafantarana fa manarabady ity tovolahy ity teto Mahajanga ary io reniny io dia mipetraka namaron-tsetra nandritra ny fifampiantsona ny telefônina izay natao rehefa nantsona indray ilay laharina heverina fa azahoana ny vadiny tsy misokatra ny finday fa niditra mesagerie efa eo ampelantanan'ny polisy pirenena ny famotorana sy ny fanadiadiana mikasika ny mombamomba azy sy ny mety ho anton'izao fahafatesany ny hantona ambony hazo amoron-dalana izao
lafomba vao hafa vetivety namoaka ny daty ny fanadina mpanjakana bakaloria 2024 ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy zao arivo zao ny alatsinainy 7 hatramin'ny 2 aogositra 2024 manomboka amin'ny 7 maraina no anaovana ny bakaloria akabeny alatsinainy 7 hatramin'ny 2 aogositra manomboka amin'ny 7 maraina ihany koa ny andiany voalohany amin'ny bakaloria teknôlôjia sy ny teknika arakasa raha tokany 4 hatramin'ny 7 aogositra ny andiany faharoa nanomboka omaly araka izany ny fisoratananarana eny anivo ny fitaliavana na sampandraramsana ny bakaloria isaky ny université ary farana ny 10 aprily 2024 amin'ny enora ariva. Fanoizantsika ny fampalalambavao miverina misokatra ihany koa ny station thermale ranomafana manomboka rahampitso raha tokany katona vokatra ny fitokonan'ireo mpiasa voavaly amin'ny ampahan'ny fangatahan'ireo mpiasa ary nisy ny marimaritra iraisana ny ariva teo isan'izany ny fanendrena ny mpitantana vonjomaika ary ny fandraisana ho mpiasa-mpanjakana ireo personnel d'appui andy any toerana andao rahantsika ny antsiprian'izay. Ny ravona nandritra ny fivorina nandraisana ny marimaritra iraisana ny ariva teo ny olana teo amin'ny station thermale ranomafana izay nikatona noho ny fitokonan'ireo mpiasa. Ka rehefa nandinika izahay mpitondra ety anoloana dia tapakary fa anendry gestionnaire sy intérimaire ny ao amin'ny DRS. Piasa kosa dia isy ny fifanantonana eo amin'ny santé sy ny commune ka misy apana mety ho raisin'ny commune mpiasa raikitra ary misy kosa ny apana ho raisin'ny santé mpiasa raikitra. Raha iverenana nanao fitakina ampisehoana mangarahara momba ny fitantanana ny station thermale ireo vahoaka sy ny tompony andraikitra eo anivon'ny commune ao antoerana. Ny fangambanimbaneny tompony andraikitra rola izay mitatana ny station thermale eto ranomafana ty izay azonay rakitra apeo zany zavatra zany ny hoe tsy aniababeny vahoakan'ny ranomafana ty ranomafana ty hitantanana ny thermale ty arabola izay tsy mazava hatramin'izao. Dia ny zavatra ilainay dia hoe aleony eto tanàna ihany no mitondra ny station thermale dia milamina tsara ny tanàna ary izay tonga eo koa tompo dia aleo mba hipetraka amin'ile hoe ny fitiavana no mipetraka fa tsy ny fankahalana. Ankoatr'izay nisy ihany koa ny fitakiana ireo mpiasa sy ny ray aman-dreny ara-drazana amin'ny tokony anesorana ny mpitantana noho ireo tsindry azolena sy ny fanaovana tsinotsinona ny zo mahaolona. Ny fampiasana nay mpiasa atao fitaovana sy hoentina iarovana ny tombontsoan'olombitsy noho ny tsy fikarakarana nay mpiasa takianay ny anaovana fizahana mahakasika ny asa tao eo amin'ny station thermale mba hijery ny zoanay mpiasa. Takianay ny sian'ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola miditra ao amin'ny station thermale audit inspection. Takianay ny hanesorana sy misy atakandro repitatana eo amin'izao fotoana izao. Fahatelo. Araka izany miverina misokatra manomboka rahampitso ity toeram-pitsaboana ity. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny politika tokony hipetraka ho modely eo amin'ny fanaovana politika ampisehatra rehetra amirenana ny asan'ny politika eto Madagasikara ho ny fanazavan'ny filohany komity fanavaozany fotony any Madagasikara. Izy ireo izay nampahafantatra androany fa nizoma ho avy izao ny fanaovan-tsoniny fehi-kevitra tapaka tamin'ny asizy politika ny 12 hatramin'ny 15 Desambra izay iantsondro ao antoko politika miisa 700 nandray anjara tamin'ny fokoanando politika io sy ny rehetra ihany koa. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasik'izay. Anantsona andreo namana anatina antoko politika ireo namana rehetra tonga nandray anjara tamin'iny asizy iny miantso ihany koa na ireo lay tsy tonga nanatrika ary noho ny antony maro samihafa tamin'iny vanim-potoana iny satria ny vokatra moa zany dia atolotry ny piraitan-drazana rehetra
fa tsy ofiny ny mpanomana ihany akory tsika amin'izao fotoan'izao mahafantatra fa mikarakara manomboka mikarakara ny fitondram-panjakana ny conférence nationale zay vitatsika hoe manomboka ny amin'ny faritra maro samihafa any dia nitanjona nanaovany antoko politika ny karakarahanay teto anivon'ny kafiny manilay asise zany dia mba ho tolo-kevitra hoentina any amin'io fikaonandoam-pirenena io zany no nanaovana niny asise ny antoko politika iny. Tonga nanamafy ny fangatahana izy ireo teo anivon'ny ministerany asa vavety androany mpikambana ao amin'atin'ny birao foibeny dame mason 7 na ny zanaky ny distrika Ananjozorobe 7 mijoro. Fangatahana izay nataon'izy ireo ny volana Desambra namboarana ny lalam-pirenena 7 mampitohy Antananarivo sy Anjozorobe izay mampitaraina ny amponina indrindra ny avy any amin'ny toerana amin'izao fotoan'izao ny antsiprian'izay. Nisy androany fionany zanaky ny distrika ny Anjozorobe 7 mijoro na ny dame 7 ho fanamafisana ny resaka izay fanaovan'izy ireo tamin'ny ministry ny asa vaventy ny volana Desambra lasa teo dia ny fanamboarana ny lalam-pirenena 7 mampitohy Antananarivo sy Anjozorobe. Ity lalam-pirenena ity izay mampitaraina amponina amin'izao fotoana noho ny fahasarotana eo amin'ny fivezivezena sy ny fitanteram-bokatra. Eo andalam-panomanana ny fikitiana ity lalam-pirenena ity ny DRDP na ny directeur régional des travaux publics Analamanga amin'izao fotoana araky ny valiteny azo. Tonga nanara-maso zany izahay hoe hatraiza marina ny mahakasika ny lalam-pirenena 7 ary nazahoanay valiny amin'izao fotoan'izao fa izy ny fikitiana ny lalam-pirenena 7 miteraka fahasahiranana ho an'ny mpampiasa ny lalana le izy. Misy ny fiara simba eny an-dalana, misy ny vokatra tokony ho frais tonga aty andrenivohitra mety efa lo izay miteraka faty antoka ho an'ny mpamokatra sy ny mpamasy ihany koa izay zavatra izay nefany matsiaro hoe lasa fahoriana ary miteraka fahatrana feno ho an'ny distrika nefa izay zavatra izay. Raha taloha ny lalana adiny 3 mandididiny eo ankehitriny nefa ny lalam-pirenena 7 efa andeha hipaka makany amin'ny adiny 5. Ratsy ahivony ny fafitony volana Desambra 2024 lasa teo no nisy ny fandarana manokana izay niona ny mpikambana ao amin'ny birao foibeny dame 7 sy ny ministry ny asa vaventy no resana tamin'izany ny mahakasika ny faratsy ny lalam-pirenena 7 sy ireo lalana kominaly. Ao anatin'izay vaovao ny fitaterana izay hatrany isan'ny fitaovam-pitaterana be mpampiasa eto Antananarivo renivohitra ny bisikleta amin'izao fotoan'izao ary mamelona olona netsiny ihany koa na mivantana na ankolaka. Ny bisikleta eto an-drenivohitra izay saika manao taxi bisikleta avokoa ny 700. Eo anatrehan'izay velom-bolo ireo mpanamboatra bisikleta sy ireo mpivarotra kojakoja ilaina amin'izay. Izay indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandaharana hita sy re amin'ity androany ity ka eto Andriatsilavo. Antony maro no mahatonga ny fitoanan'ny fifamoivoizana izay efa lasa andavanandrom-piainan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny fitombonisan'ny fiara mivezivezy, ny mpivarotra amoron-dalana, ny taxi be, ny sarety, ny fiara vaventy mandeha ivelan'ny ora voafaritry ny lalàna, ny tsy fanaran-dalàna sy ny maro hafa, miampy taxi moto sy taxi bisikleta. Tao anatin'ny 5 taona farany, nitombo isan'ny bisikleta mifamoivoy eto amintsika ary mitombo andromanalina ny isan'ireo taxi bisikleta ireo. Vaovao mafalo ho an'ireo mpanamboatra bisikleta zany izay namaly apitsikina ireo fanontaniana napetraka taminy. Hita aloha hoe mitombo. Raha nitety aloha dia hita hoe mitombo na fanaovana an'ity seza tony aloha dia hita hoe mitombo isan'andro mihitsy. Ao manolo dia ao mananaovana azy hoe mitombo tonga dia misy mitondra bisikleta vaovao eo dia efa sina seza. Tananao tsy saran-dalana ny lava. Fa mitombo le mileresaka embouteillage zany ohatrany hoe iny zany le hoan'le maika dia efa afaka mamonjy lera le mamonjy lera satria miasa mamonjy asa. Rehefa betsaka ny bisikleta, betsaka ihany koa ny mpanjifa ho an'ireo mpanamboatra azy izay efa saika ahitana azy ireo avokoa izay toerana malalaka ahafahana miasa. Samy manana ny manavanana azy izy ireo mpamboatra ireo ary samy manana ny mahavantana azy ihany koa ireo manana bisikleta misy amboarina
toy ny pneu, frein, seza, roulement, chaîne sy ny maro hafa. Samy manan-kely ihany mpamboatra bisikileta, misy hoe mpanamboatra dia misy eto aminahy, ohatr'izay le izy fa tsy voatery. Manapa sady manala volet sy ny karazany. Zalahy misy tsy manapana ohatra. Menaka, misy zany tsy manana menaka ohatra. Manapana zao arivo, manjaitra arakaraka, misy raha injay 2 arivo, kelikely arivo ohatra. Rovotra zao pneu, dia tsy afaka narina le pneu fa mbola kafirina zairina, satria pneu 3 alina maheriny ray. Manolo roromako hoe manolo afaka manolo ohatra hoe mbola sy tianao soloana moe. Dia manolo roroma zao 2 arivo, orinbe torako zay kio no ato 4 arivo izy aporoa. Maro amin'izy ireo no sady manamboatra ny simba no mivarotra piesy ihany koa, ary misy ihany koa aza ireo efa mivarotra seza ho an'ny taxi bisikileta. Miatoko ana iny, miatoko, misy mpanatitra ao dia mandray dia izay mivarotra. Fa manamboatra tsy manam-potoana anaovana azy fa ohatra hoe mipotana anona zao dia za zao manamboatra potana. Antony iray anatonana ireny mpanamboatra ireny ny fanamboarana piesy ho an'ny bisikileta raha misy ny fahasimbanana. Tsy araka ny mividy piesy matetika, hoy ireo mpampiasa ity fitaovam-pitaterana kodiaran-droa ity. Ireo mpanamboatra matetika no maniraka ny tompon'ny bisikileta hividy izay piesy ilainy amin'ny fanamboarana na fanatsarana tokony atao. Eo anatrehan'izay mandeha ny tsena ho an'ireo mpivarotra piesy. Ny tena be mpitady etanay zao ohatra hoe pneu le mafy ireny ny tena be mpitady etanay ho an'le mpanao taxi na le mpitona entana. Nefa le mpanao taxi misy le ohatra hoe mitady le tsara nefa tsy takatra n'le piesy le lafo eto aminay. Dia makana amin'ny vaovao zareo dia lasa ohatra hoe maty antoka izy avy eo ohatra hoe mora simba le zavatra vidiana eto le vaovao zany. Zareo nefa tenenina hoe le bonina occasion mafy raha piasa nefa izy tsy mety hividy le bonina fa lafo le izy. Dia ny lafonay ananatin'le ohatra hoe moye, chaîne, libre, izay zao mandeha kokoa amin'ny piesina eto. Hatramin'ny confinement aloha zany izy betsaka. Moa le izy zany araka hoe frantsay dia le olona zay fa mialaala amin'le sinoa daholo. Dia midikiditra amin'le bonina occasion dia izy aloha atao hoe mitombo ihany raha hoe par rapport amin'ny taloha. Dia mafy, izy zany hoe mafy sady mateza raha le sinoa koa fa le ananana dia hainao ihany. Mafy amin'le taxi bisikileta sy ny karazany zany raha le malemy dia le olona koa zany hoe misy bisikileta sinoa zao na bisikileta frantsay eo. Dia fa mifidifidy koa le mpitaingina hoe le frantsay ihany dia ngenana misy le sinoa mantsy hoe tapakatapaka eny an-dalana manao ohatraohatra izany. Amanetsiny ny bisikileta mivezivezy eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana. Ankoatry ny 20 isanjato an'olon-tsotra ampiasaina hamonjy toeram-piasana sy hiverenana ny tokantrano ary ireo hitaterana entana, manao taxi bisikileta avokoa ny 20 isanjato ambiny. Ny taxi bisikileta izay mbola misy fanontaniana maro tsy voavaly mikasika azy ireo eto Antananarivo renivohitra. Ara-dalàna ve? Mahay lalana ve? Ary mahay ny lalàna mifeny fifamoivoizana ve ireo mpitondra azy? Sarangan'olona tokony ahoana ny tokony handeha azy ireny? Antoniny ve ny tsarandalana sy ny maro hafa? Fa ny fanontaniana apetraka ireo mpanamboatra bisikileta ihany koa ankilan'izay dia ny hoe mba makaiza ireo vola takin'ny commune amin'izy ireo? Isan'ny mametraka izany fanontaniana izany ireo miasa eto Anosy Be, izay misy olona 3 samy hafa tonga maka vola eo aminy isan'andro, ary misy olona hafa ihany koa maka isaky ny herinandro. Resaka commune ny fanadivana izao mandoa raha telo andro intelo mandalo eto zareo 3 samy hafa fa tsy hoe le ankiray ihany mivezivezy eo. Za aloha tsy mety mandoa mihoatra ny 300 dia 200 dia 300 valonjato zany totalin'ireo telo ireo isan'andro io dia efa hoe fanadiovany makatsy isan'andro iny loha. Dia ao koa isaka herinandro mandoa ohatran'izay 9 arivo an'le misy mandalo koa ireo. Indray tsy haiko amin'le saka tsy haiko hoe zareo samy mpiara-miasa tany ambony any sa ohatra hoe tsy fantatra aloha zany fa mandoa ohatr'izay vola alohana eto. Ny analy izy tsy eny misy resaka koa hoe fanalana azy fa ny analy izy aloha tsy tonga dia hoe za tsy andoha izy dia zana sorety tsy mety aminy. Miasa izy aloha mitaky ihany. Za aloha tsy nandà mihitsy hatramin'izay, tsy nandà mihitsy. Raha ny fanazavana
efa efatra taona ity raim-pianakaviana ity no ny asa teto ary mandoa 9 ariary isaky ny herinandro ankoatra ny vola ho an'ny fanadiovana takiny isan'andro. Tsy izy rery ihany anefa amanjatony ny mpanamboatra bisikileta to azy raha ny eto Anosy Be manokana, indrindra amin'izao fotoana mampirongatra ny taxi bisikileta izao. dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety any Iran. Tafiakatra 100 mahery amin'izao fotoana ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana namony ainy. Ray alina ireo voasambotra 70 andro ny isian'ny etsom-panoherana ny fitondrana mijoro raha nitatitra ny fikambanana tsy miankiny ray. Mbola tapaka ny fifandraisana amin'ny internet any an-toerana tsy afaka mifanerasera ny telefona amin'ireo ivelan'ny firenena ihany koa ireo mponina any an-toerana. Ankilan'izay manambana ny anasa azy araketra ireo firenena mbola miara-miombo nanto-karabarotra amin'ny Iran kampandoa abatseranana 520 azo ireo ny filoha Amerikanina araka ny fanambarana izay nataony manoloana ny zavamisy andy an-toerana. Amin'ny farany eto indray ny fiarahantsika ho any androany naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitsondray ary tomboko lasy movavy veloma tokoa. Prime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.